Sotranao zay Andriamanitra rainay ny lalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Raha nomenao ity maraina vaovao mahafinaritra ity koa zay inensoan'ny fanahinao anay anatina ny seza fiandrianana ny famindramponao ahafahanay ny aiky ny fahotanay rehetra ary ianao dia namela ny heloky ny fahotanay zato isanjato dia raina marak'izay ny voninahitra ao. Ianao koa efa nanome anay ny teninao ho fiainanay ary dia manohy izany zay mangataka anao fanahy masina anazava bebe kokoa aminay ny hevitry ny teninao azoanay fiainana sy fampiherizana avy amin'izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika miampy ireo izay efa nivakiana tamintsika riavana dia araka ny filazantsarany Jaona. Jaona toko faharoa amby folo. Andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaenina amby folo. Tsangany isika andreny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo. Fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narja sady tsara no sarobidy lanja ny iray livatra dia nanositra ny tongotry Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary hoy Judas Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy, nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomena ny mahantra? Ary izy no laza zany tsy noho ny fiahiany ny mahantra fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapom-bola ka naka zay tao anatiny. Eo Jesosy avelao ihany izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarana alevina io. Fa ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva. Fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary nivaoka betsaka tamin'ny Jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo. Nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahita an Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nikendry hahafaty an Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny Jiosy ka ninoany an Jesosy. Ary no niampitson'iny nivaoka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravona rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sapandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe Hozana, isaorana ny mpanjakan'i Israely lahy avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zana-boriky anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry zanakavaviny Ziona, indro avy ny mpanjakanao mitaingana zana-boriky. Zany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanahatsiaro izy fa voasoratra hilaza azy zany zavatra zany ary efa nataony tamin'ny izany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana malala ho aminareo reny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anioravana dia alahadiny sampandrofia. Ahatserovany fiangonana kristiana indrindra ny fidiran'i Jesosy amboninahitra tao Jerosalema. Nahoana no mankalaza zany andro zany ny fiangonana mandraka ankehitriny? Mitondra inona ho an'ny fiainanao, ho an'ny finoanao ankehitriny moa izany alahadiny sampandrofia izany? Amin'ny olona sasany dia fanao mahazatra mitondra palma na mitondra rantsakazo ho any am-piangonana. Ina no anton'izany? Fiangonana sasany dia miravaka palma, ny tsika ballon.
inona no antony zany fankalazana zany mampaninina anao ny alahady ny sampandrofia. Ireo ten'Andriamanitra anjarantsika androany dia milaza endrika samihafa entiny zany fidiran'ny tompo ao Jerosalema izany. Efa 100 taona talohan' zany dia efa niteny ny mpaminany Zakaria, mifalia indrindra re zanaka vaviny Ziona, endro ny mpanjaka anao avy ho anao. Tamin'io mpaminany io Zakaria izay niara niasa tamin'ireo mpaminany miverina avy any Babilôna, Hagai, mpitarintafika Zerubabel, Ezra, Nehemi, dia tokony hitondra fifaliana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny fidiran'ny mpanjaka avy amin'ny Jehova eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ny mpanjaka mitondra fandriam-pahalemana fa tsy ady, mitondra fiadanana, shalom, fa tsy tsindritsindry sy famoretana. Zany dia hitondra fampiononana ho an'ny olona efa nampahoriana tamin'ny fahababoana tany Babilôna, araky ny teny Isaia 2 hoe ampionony ny oloko ho Jehova Andriamanitra reo fa efa vita ny adiny. Isaia 2:1. Tafaverina avy amin'ny fahababoana tokoa ny olon'Andriamanitra, tafatsangana ny tempoly vaovao, monina ao Ziona Jehova, koa amin'ny fifaliana no handraisana ny mpanjaka izay manetry tena ao anatrehan'i Jehova ka hitondra fiainam-baovao sy fanantenana ho an'ny olona. Fifaliana lehibe tokoa zany. Saingy izao tsy tanteraka tamin'ny andro ny mpaminany Zakaria izany fahatongavan'ny mpanjaka taranaky Davida Mesia izany. Mbola ny fandimby nanjanaka ny taranaky Joda ihany, ny Persianina, ny Grika ary ny Romanina tao anatin'ny 700 taona. Saingy namelom-panantenana ireo mpaminany ny fandimby ny teny nampitondraina ny Zakaria. Isaia 3 araka izay nivakina tao amin'ny pilipitra kely dia nahataza izany fahatongavana izany mpanjaka izany ka nampiomana ny olona handray amin'ny mpifaliana izany mpanjaka ho avy izany, ary handray ny valim-pitia izay hatolony izay rehetra voaomana handray azy. Efa 100 taona teoriana rehefa tonga tokoa ny mpanjaka avy amin'ny Jehova niditra tao Jerosalema, niaraka tamin'ireo mpianatra sy mpanotrona marobe nihorakoraka sy nanofaofa asam-pandrofia, dia mbola tsy tanteraka ihany ny fifaliana nolazain'ny Zakaria. Lazain'ny filazantsara ny Matio 1:20 fa rehefa tafiditra tao Jerosalema Jesosy sy ireo mpanaraka azy dia nihotakotaka ny tanàna manontolo. Tsy mahavahiny antsika zany tanàna mihotakotaka zany, any fantatsika ny tiany lazaina amin'izany. Feno fanahina sy tahotra ny fariseo sy ny mpanora-dalàna mba milohandohan'ny mpisorona sy ny sinediona. Hitan'izy ireo tamin'izay fahay vahoaka maro be no nanaraka anty Jesosy avy a Nazareta ity. Ka vakivavy izy hoe lasa nanaraka azy avokoa izao tontolo izao. Joana 2:12-7. Natahotra izy fa ho rava ny fivavahana haitraitra nanjakazakany tamin'ny olona. Nataony dia nikendry ny ahafaty any Jesosy. Tao anatin'izany hotakotaka izany koa ny fitondran'ny Pilato sy ny fanjakana saribakolin'ny Heroda. Nihetsika nataon'ny Heroda moa rehefa tsy namaly teny azy Jesosy nandray mbava azy
dia niafara tamin'ny fanaovana an' Jesosy ho fiomehezana ridicule. Ny an'ny Pilato kosa niafara tamin'ny fihetsika mahamenatra dia ny fanasantanana pahabe maso nampiseho ny tsy fahafantarany izay tokony hataony. Mahamenatra raha tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana imperialy romanina nefa tsy mahafehy ny fitondrana ka ny olona tsy meloka tsy manantsiny no helohana ho faty. Zany sy zany zavatra niseho amin'izao fidiran Jesosy ao Jerosalema zao. Fa inona kosa no entiny zao fidiran Jesosy ao Jerosalema zao ho antsika? Mampahery antsika andavanandro ve zany? Misy zavatra azonao entina, ataonao ampo entina manatrika ny fiainanao andavanandro ve ny fidirany ao Jerosalema? Misy hevitra telo lehibe ambaran'ireo teny nivakina tamintsika androany, tamin'ity Alahady ny sapany fety ho antsika. Voalohany, mpanjaka avy amin'Andriamanitra no arahantsika. Neken'ny olona rehetra tamin'izany andro zany, na ny mpanaraka azy, na ny fahavalony, eny fa na dia ny fanjakan'ny Satana azy, dia nanaiky fa Jesosy avy a Nazareta dia mpaminany lehibe izay nanao famantarana maro. Tsy hoe fahagagana ihany nataony, fa famantarana maro izay nanehoany fa avy amin'Andriamanitra izy. Zava-dehibe ry havana, ny fikirantsika mafy amin'ny fanambarana fa mitondra ny tompo-kasen'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, ny tompo izay miditra ao Jerosalema ary tompo izay arahantsika. Izy tokoa no ilay andrian'ny fiadanana izay nampilazainy mpaminany. Tsy manaraka mpaminany sandoka isika, tsy manaraka raby na mpampianatra mahay miteny, tsy manaraka demagoga mahay manodikodina vahoaka amin'ny teny tsara lahatra sy fampanantenana poakaty. Tsy zany no arahantsika, fa araka ny lazainy Lioka, ny arahantsika dia Jesosy avy a Nazareta, mpaminany nahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Fototra iorenantsika avy amin'izao Alahady sapany revy zao dia niteniny apôstôly Petera hoe fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azo antsika famonjena afa-tsy Jesosy avy a Nazareta. Jesosy miditra amin'ny voninahitra, izy no mpanjaka antsika. Tsy président république izy, araka izay eritreretiny sasa hoe hoana raha mba tsoina président amin'izay izy. Tsy président république izy satria tsy isika no mametraka azy amin'ny toerany, fa mpanjaka avy amin'Andriamanitra izy. Izy no maka antsika, izy no manafaka antsika, ary izy no mampiditra antsika ho amin'ny fanjakany mandrakizay. Faharoa, izany mpaminan'Andriamanitra mahery tamin'ny asa sy ny teniny zany dia niditra tao Jerosalema hiatrika ireo fahavalony tsy amtahotra. Fantatry Jesosy ny fikendren'ireo fahavalony hamono azy, ary efa nampahafantarany mpianany hatramin'ny voalohany zany, na dia niendriky ny hamonoany azy efa fantany zany. Ka nefa izao izy miditra ankariary ao Jerosalema, otrony vahoaka tantsaha marobe, tsy mirongo fiadiana mahery vaika na kalesy vy blindé, fa mametraka ny adiny amin'ny rainy hoe hosana any amin'ny avo indrindra. Hery lehibe ho antsika ny mahalala fa manana mpanjaka tsy resy tahotra na mifendrofendro ny lohan'ny fahavalontsika isika, fa mpanjaka miaro ny azy sy miatriky ny herin'ny fahavalo hatramin'ny fahafatesana, nefa tsy mikoa amin'izany. Any no ambaran'ity Alahady ny sapany fitsy amintsika. Na teo anatrehany Sinedriona
sy ny mpisorona be, na teo amin'ny Herôda sy ny tandapany, na teo anatrehany Pilato sy ny miaramilany, dia nijoro tsy amitahotra ny tompo. Nanapatra ny fampijaliana takatry ny sainy Pilato mba hamolahana an Jesosy, handohalika eo anatrehany ka angataka fanafahana aminy. Tsy nikoa tamin'izany ny tompo. Koa rehefa niteny taminy Pilato no ny farany hoe, tsy fantatrova fa manam-pahefana aminao aho handefanao na hanombo anao amin'ny hazo fijaliana. Hoy Jesosy taminy, ianao tsy manana fahefana amiko na dia kely akory aza raha tsy nomenanao avy any ambony zany. Ary tamin'ny fotoana anankiray, raha nisikosikotra Pilato raha hanonga-panjakana ny kendreny na tsia, dia hoy Jesosy hoe, raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko. Ary zany mpanompo resahana zany dia nitafiky ny lanitra izay niseho tapoka tany Betlehema tamin'ny nahaterahana. Eo ihany fa tsy miseho, ary rehefa sehony dia alinkisa manodidina eo zany. Ary raha nangataka izany tafiky ny lanitra zany izy, dia tsy hamela azy ho voatolotra tamin'ny jiosy ireo. Nefa hoy izy, tsy ho amin'izany nahatongavako. Raha zay fanjakana ampira Romanina tsy ampahafiry ny tafiky ny lanitra zany, nefa tsy ho amin'izany ny fahatongavana. Noraisin'i Jesosy tao amin'ny tenany ny hery ny fanameloana sy fampijaliana henjana indrindra nataon'ny fanjakana nahery indrindra teto ambony tany tamin'izany. Ny ampira Romanina zany, ny fampijaliana natao, ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana izay sady fanalambaraka no fampahoriana tsy roa amantany. Noraisiny tao amin'ny tenany zany ary noreseny tao aminy tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Ny tomponao dia tompo malemy fanahy sy andriany fiadanana, nefa tsy laitry ny faharatsiany zao tontolo zao sy ny fanjakany ho resena izy. Izany tompo zany no miara-dia aminao amin'ny fiainanao andavanandro, dia tompo tsy azo ampihorohoroina na avy aiza na avy aiza. Izany no tompo miara-dia aminao. Fahatelo, asehony sapandrofia koa fa nandresy fankapanahy lehibe ny tompo tamin'izao fiakarany ao Jerosalema izao mba hamonjeny anao. Tamin'izao fidierana ao Jerosalema izao, feno ny horakoraky ny vahoaka, dia re manakoako ao anatin'izany ihany koa ny fankapanahy nataon'ny devoly azy tany anefitra manao hoe, omeko anao zao rehetra zao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Mateo 4:7. Anana ny tompo, anana ity tompo ity ny hery hakanan-keriny na ny fahefany Sinedriona sy ny tempoly, na ny fahefany Herôda sy Pilato, ka atonga azy ho lehibe ny fanjakana izay sady ara-panahy no ara-nofo. Fanjakana tsy refesy mandidy eto ambonin'ny tany ary afaka hanome ny vahoaka zay rehetra ilainy. Fankapanahy lehibe zany, fanjakana tapitrohatra haorina eto zany, ary azo natao zany raha zany no tiany hatao. Nefa fankapanahy zany, ary fantany ny niaviany zany fankapanahy zany dia Satana izay te hamily azy tsy hiatrika ny lalany hazo fijaliana hitondra ny fanjakany lanitra eto fa ny fanjakany zao tontolo zao ihany. Ny fankapanahy lehibe faharoa ho azy dia araky ny filazantsarany Jaona 12 novakina teo amin'ny altara ny 20 hatramin'ny 30 dia nahatongava ny delegation avy any Grèce angataka ihona aminy. Ino ny tantarana izany manokana ao amin'ny filazantsara? Ary nahoana nampangorohoro ny fanahin'i Jesosy zany? Azo heverina
fa ireo grika ireo naalala izay ataony ny fireneny an Jesosy fa tonga tany any azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia ny hevitra haka azy hitondra azy any Atène ka tonga filôzofy malaza be any raha nandeha tamin'izany tokoa izy io filôzofy mihoatra lavitra noho ry Aristote sy Platon tamin'izany ary mety ho nampahendry ny olona kokoa azy angamba izany fakapanahy lehibe zany fa ny olona mpampianatra rehetra miangona eto amin'ny maraina ity dia matsapan'izany fa fakapanahy goavana zany teo Jesosy dia nanao filôzofia vetivety teo ihany hoe raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia vokatra be azo ny tompony atao no filôzofy malaza any Grèce nefa tsy nifidy izany izy ka hoy izy mangorohoro ny fanahiko ahoana no lazaiko hiala amin'izao ve nefa izao ny ora ahatongavako ny safidy no tonga ilay voambary latsaka ao anaty tanimbary izy ka maty mba hamokatra be ary izao fiangonana izao no vokatra izany fanolorany ny ainy izany ny tia nahavoatra ry havana dia izao nanana safidy tokoa Jesosy raha niakatra ho any Jerosalema izy na hamonjy ny tenany izy hisitraka fiainana mpianakaviana tahaka nomeny Marta sy Maria sy Lazarosy azy tao Betfage na ny ho mpanjaka na ny ho mpisorona be teo amin'ny tempoly nahazo ny fidy izy na hiditra amin'ny fahafatesana izay nidirana ary dia izany toy ny tamin'ny batisany ihany koa ny safidy ny lala ny hazo fijaliana izy mba hitondrany famonjena tsy azo ozonozona ho an'izao tontolo izao amin'izao alahady ny samparovia zao ry havana dia ampahaza hivina antsika fa tompo zanak'Andriamanitra mpaminany nahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra no mitaona antsika hiatrika ny lala ny hazo fijaliana aoka hitondra fampaherezana ho antsika ny fahalalana izany tompontsika izany amin'izao lahady sampandrofia zao dia ampaherezana isika fa ny mpanjaka atsika dia manetry tena sy mora fanahy nefa tsy kanosa na mandosondositra eo anatrehan'ny zavatsarotra atrehintsika mpanaraka azy mandraka ankehitriny dia mahaharo izay mialoka aminy izy ary tsy manaiky ny hanjakany ratsy eo amin'ny fiangonany sy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ny lahady ny samparofiry havana dia mampahatsiaro antsika koa ny safidy ny tiavan'i Kristy ny hamonjy antsika tena azo antoka izany fa tsy ankisendrasendra nataon'i Jesosy mavesa-danja lavitra noho ny seza fiandrianan'i Davida ao Jerosalema ny famonjena anao ka ny diakapoka taminy no nahasitranana anao ary ny fandreseny ny fahafatesana no azoanao fiainana mandrakizay amin'ity alahady ny sampandrofity dia mety tokoa ny saorana sy hiderana azy koa aoka hitsangana isika rehetra hidera an'Andriamanitra hidera an' Jesosy amin'ilay hira fa 8:30 izay natao teo ihany hehosana isaorana ny Mesia hira fa 8:30 ataotsika mpisanganana izany
Fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen.